Vaovao hafa kosa ary Miroso tamin'ilay antsoina hoe Restauration écologique ny avy eo anivon'ny orinasa Ambatovy amin'izao fotoana izao niezaka namboly zanakazo tamina velaran-tany midadasika tokoa izany orinasa izany ahafahana mamerina indray amin'ilony ny nofotany sy ny tanàna zany izay nasipitrandrahana araka nefa fanarahana hatramin'izay misy ny tadi-baovao sy ny tsara ho fantatra momba sy tika dia hoentina amintsika. Araka ny bokyny andraikitra amin'ny fey azy dia anisan'ireo andraikitra fenina Ambatovy ny fanarenana ny toeram-pitrandrahana eo Moramanga amin'ny alalan'ny famerenana ny ala teo amin'ny toerana avy nakana tanimena. Efa manomboka miroso kelikely tamin'ny fambolekazo eny amin'ny faritra efa avy notrandrahana ankehitriny Ambatovy, faritra izay tsy akanana tanimena intsony ka ajariana amin'ny fomba écologique. Eo amin'ny 20 taona zao efa nanomboantsika ny restauration écologique raha izay ny terme ampiasaina azy. Ino moa ma restauration écologique azy? Tsy mitovy amin'ny fambolekazo mahazatra ny restauration écologique fa ezahana zany ny amerina amin'ny laona ny ala izay nesorina teo. Hatreto zany hatramin'izay netombohan'ny restauration écologique izay dia manodididina 20 hectara zao ny efa vita. Tafiditra amin'izany asa fanarenana ny ala izany ny namboly zanakazo zanatany arivo mahery tamina velarana 4,000 sy 4 metatra toradroa tao anatin'ny toeram-pitrandrahana toy ny fanaony isan-taona ireo mpiasana Ambatovy sy ny mpiombona antoka amin'ny Moramanga ny 13 marsa 2024. Tsy fambolekazo tsotra tahaka ny mahazatra no atao fa fanarenana miampy ny famerenana amin'ny toerana anireo fonenana sy fieren'ny biby mandady sy biby madinika isan-karazany ary ny vorona mba hanafainganana sy hanamorana ny fiverenan'izy ireo amin'ny toerana nambolena hazo. Misy fomba roa ny ahafahana manao azy ny anankiray ataontsika hoe réhabilitation tsotra. Ohatra hoe eny amin'ny taloha volena hazo bozaka na graminé zany, fa eny amin'ny faritra izay ahafahana manao an'izay zany namerenana ny laona ny ala amin'ny antsoina hoe restauration écologique zany hoe ezahana zany mba hitovy amin'ilay ala originel na hoe le ala velona ny atombohana zany ny paozin'ilay ala rehefa aoriana. Amin'izao voalohany zao zany mandeha miandalana aloha izy manodidina ny eo amin'ny 420 hectara eo isan-taona, fa any amin'ny 5 taona faraparany alohan'ny faranan'ny famerenana dia mahatratra amin'ny amanjaton'ny hectara zany any amin'ny 500 hectara any ho any isan-taona no tsy maintsy mirehana. Mandeha miandalana fa tsy vita indray mandeha ny famerenana ireo zavamaniry teo amin'ny toerana avy notrandrahana. Talohan'ny fitrandrahana dia nisy ny dingana maro natao, fikarohana, famantarana, fakana voany na ambioka ary famokarana zanakazo marobe izay isolo azy ireo azo tsy maintsy esorina eo amin'ny toeram-pitrandrahana. Teo ny fametrahana tany zanakazo manaraka ny teknika industrialy sy mahavokatra zanakazo 9 sy 3 hetsy isan-taona ary farany tsy hatonga amin'ireo andrana isan-karazany izay nahitambokany hatramin'ny taona 10 sy 20 no efa nanomboka ny fanarenana ary itoy tsy tapaka hatrany izany.